Antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana Jesosy tompontsika. Sotratsika rehetra ny amin'ny fahatongavana miara-mivavaka. Dia ny fanahy masina hampafanantsika, hampaharitra antsika ihany koa amin'ny fahasoavan'i Kristy Jesosy ho aminao ny fiadanana. Ka sitraka riavana. Aniotsika dia alahady faharoa. Ivanjenantsika hatrany loha hevitra manao hoe mihavana ao amin'ny tompo ary anio koa dia alahady ahatsiarovantsika hitondranam-bavaka ny sekoly FJKM rehetra. Ary alahady faharoa manaraka ny Pentekosta. Dia iombontsika amin'ny fiderana sy ny fankalazana ny fisaorana an'Andriamanitra ny salamo faha-efatra amby telopolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo sy ny hira faha-raika amby folo amin'ny firana fanampiny no dia rahantsika sy hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra manasantsika rehetra ary hitsangana hanatanteraka an'izany. Dia rahantsika maka ny anaran'i Jesosy izany salamo izany. Isaotra ny Jehovah lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah ny reharehan'ny fanahy, ary izany ny mpandefitra ka ho fady. Miarah mankalaza amin'ny Jehovah amiko, ary aoka manandratra ny anarany isika. Amen. Miaraka vahoaka isika tompoko. Sotrany izay Andriamanitra no fahasoavanao sy ny famindraponao, raha mbola nitantanao sy nivimbenao mandritra ity tontolo andro ity. Ankehitriny izay raha maki ny teninao dia mangataka hatrany ny fanamasinao hitoetra ato anatinay tsirairay avy, ary ny teninao dia hitoetra ato anatinay ihany koa mandritra ny tontolo andro iainanay. Sotra Jesosy io. Amen. Mamaky ny tenin'ny soratra masina tsika izany dia ho hitantsika ao amin'ny Levitikosy toko faha-sivy ambin'ny folo, raisina amin'ny andininy faha-enina ambin'ny folo ka hatsahatra amin'ny andininy faha-valo ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana andatsaka ny rano namanao, izao ny Jehovah. Aza mankahala ny rahalahinao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao mba tsy ahazoanao heloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'izay iray firenena aminao, fatiava ny namanao tahaka ny tenanao, izao ny Jehovah. Marka toko faha-sivy andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahadimapolo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary tonga tao Kapernaona izy, ary rehefa mbita ao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe inona ny adinareo hevitra teny an-dalana? Fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra. Ary raha nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany, ary raha notrotrolo ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany, nazovo no mandray ny zaza iray tahaka tony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovo no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naneraka ahy. Ary hoy Jona taminy, mpampianatra, nahita olona anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay fa norarana izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy, aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hateny ratsy azy vetivety. Fa izay tsy manohatra antsika dia momba antsika. Fa na iza no Mami anareo rano eran'ny kapoaka hosotroanareo, satria ny Kristy ianareo dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valin-tiny. Ary na iza no tafotoana na iray aza amin'ireo madinika mino ireo dia tsara ho azy raha anantonana vata lehibe fikosoam-bary ny voziny ka tsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafotoana anao tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra kile maina any amin'ny fiainana noho ny mahana tanana roa nefa ariana any amin'ny elo, any amin'ny afo tsy azo vonoana. Ary raha ny tongotra no manafotoana anao tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra mandringy any amin'ny fiainana noho ny mahana tongotra roa nefa ariana any amin'ny elo.
Ary ranomasina ao no nafitoana anao, isory aly izy, fa tsara ho anao niditra tokamaso amin'ny fanjakany lanitra noho ny manao maso roa nefa arinana amin'ny elo. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy vonoana, fa samy ho voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka izy sira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Faranana mivaky teny, za dia hitantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Filipianina toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Dia efa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy fampirisiana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy amin'ny raha-posy fiatrana, dia tanterao ny fifaliana mba hiraisana resi-saina, hiray fitiavana, hiray fo, hiray hevitra, tsy manana inona na inona fifampandaniana na mandrano tena foana fa amin'ny fanetrentena dia ao ka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany koa. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Sofa eo anao fanahy, mahay mamonjy anay amin'ny fahalemena sy ny heloka rehetra. Misahy ianao ankehitriny, hanambarana ny afatr'Andriamanitra, handraisana izay sitrapon'Andriamanitra, hanekenay fa ny fitiavana ny lehibe indrindra, ny fitiavana manarona fahotana maro, hitoetra sy asa ty anatinay izany, tahaka ny tiavany Kristy anay ka nahafozany ay, no mba azonay koa mity azy ka hanatanterahanay ny tenin'Andriamanitra manao hoe: tiavany namanao tahaka ny tenanao, tiavany fahavalonareo. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana ivavaka. Amen. Petraka ny fiangonana. Eo amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy tompontsika. Ny Levitikosy toko faha 7 dia ny tapany farany amin'ny 19 no hitondrana ny afatra ho antsika an'ity alahady faharoa amin'ny volana Jona ity. Andehantsika rehetra no hamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Tapany faharoa amin'ny 19 manao hoe: fa tiavany namanao tahaka ny tenanao, izao no Jehova. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ohatran'ilay fiteny malagasy izao izany manao hoe: ny Paska nefa, Paska nefa malama, nefa mifankaty ihany no asaina maninona. Ohatran'ny tsy mety io, hoe mifankaty avinareo nefa izy efa mifaninona, efa mifankaty izy, mifankaty avinareo. Ohatran'ny tsy mety ilay izy. Zay ilay zaika hoe Paska nefa malama, fa ny tokony izy dia ny hoe tiavany fahavalonao. Zay izany ny devoara goavana be ho an'ny kristianina sy ny fiangonana mihitsy, dia ny hoe tiavany fahavalonao, satria namana ahy efa timo izany. Raha misy anie tena mifankaty dia ny mpifaninona e, mpinamana. Fa indraindray ary miparay tampo tsy tena maninona loatra. Ohatra izao zao ry izy ity ry Kaina sy Abela, reny miparay tampo mpirahalahy nefa mifaninona. Fa ny mifankaty matetika dia tena hita mba mifankahazo dia mpinamana, satria indraindray tsy mifankafoy mihitsy. Ka izao izany dia ny hoe ny devoara lehibe ho an'ny fiangonana, ny tenin'i Jesosy hoe tiavany fahavalonareo. Nefa momba totenenina io, satria Andriamanitra mihitsy no miteny manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Misy antony izy io matoa tenenin'Andriamanitra ho an'ny Israely, sady teneniny koa amin'ny fiangonana ankehitriny. Andeha fantarintsika hoe inona ny dikany hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Rehefa vakiana ny Eksodosy toko faha 9 dia hitantsika ao izao teny izao manao hoe: hoy Jehova, koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, dia ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra, dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ny zanak'Israely ny tenenan'Andriamanitra an'io teny io, ary rehefa nyteneniny an'io izy dia nitoloran'ny lalàna sy ny didy, dia tena tonga fanjakam-pisorona, firenena masina, vahoaka voafidin'Andriamanitra ny Israely. Nanomboka hatreo dia nireharehan'ny Israely mihitsy ny hoe
izahay dia firenena masina n'Andriamanitra satria nofidiny manokana izay dia anazy. Dia nirehariany mihitsy zany fa zay ivelany izay dia napetrany ho tsy firenena akory fa dia nireharian'ny Israely ny Jiosy moa zany fa izy dia firenen'Andriamanitra, firenena voafidy, firenena masina, olon'Andriamanitra. Dia rehefa vakiana ny Levitikosy 7:20 manontolo dia ahitantsika ny ilay didy rehetra mampianatra ny Israely hifanampy, hifamonoana, hifamelona, hifamonjy amin'ny zavatra rehetra mba tsisy anao namany ho tsy tahaka ny tenany akory. Satria firenen'i Jehova vahoaka an'Andriamanitra dia ampianarina ary nanatanteraka an'ireo tokoa ny Israely teo amin'ny fiainany. Fa rehefa tatoriana kosa ny tsy mbadika io tantara io adin'ny Israely ny namany fa izay metimety eo amin'ny fiarahamonina no hitany sy ny fanampy. Kanjo nisy ny fivakisana teo amin'ny fiarahamonin'ny Israely dia nisy ny mpanan-karena, nisy ny mpitondra fivavahana ary nisy kosa ny mahantra sy ny fahadiran'ovana. Ka ity tenin'i Jehova Andriamanitra tamin'ny Israely ity manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao dia teny faminaniana izy io. Hitan'Andriamanitra mantsy dia ny hoe hivadika reto olon-dreto ro ahorindrinao. Teny faminaniana dia manitsy fa rehefa mpinamana tsy mahazo mifaninana mihitsy, tsy mahazo miady, tsy mahazo misaraka satria firenena voafidy vahoaka an'Andriamanitra. Ka teny faminaniana izy io ny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Rehefa namanao izy tsy azonao hivadiana intsony satria tahaka anao ihany ny namanao zay le hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Dia mahafinaritra indrindra ry havana ilay voasoratra any amin'ny Rota 1:9 sy 7:10 manahoana moa zany mpinamana zany satria midikany hoe namana mpiray firenena, mpiray tanàna, mpiaramonina, mpiray fiangonana, mpiaramiasa, zay mpiaraka rehetra afa-tsy mpampiaraka ihany. Dia izao no voalaza ao amin'ny Rota 1:5 sy 7 manao hoe fa hoy Rota aza manary ahandao anao sy ala amin'ny fanarahana anao fa zay alehanao no alehako ary zay toeranao no toerako, ny firenenao no fireneko ary ny Andriamanitra ao Andriamanitra, zay tany hahafatesanao no hahafatesako sady ihany koa no andevenana ataon'i Jehovah amiko hoe izany eny mihoatra noho izay izany aza raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Vinantso inona moa izy io? Vinantso sy rafozana. Manahirana ane izany miresaka an'izany fotsy manahirana ny olona. Lasa filma any andanina ny mihitsy nefa eto ilay vinantso sy rafozana modely mpifankatia, modely ny mpinamana. Io zany ny hoe rehefa mpinamana ny fahafatesana ihany no mampisaraka azy. Zay hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa ny mahagaga ry havana dia izao. Dia raha tsika mamaky ny Salamo 55:12-14 izao ny voalaza amin'ilay Salamo 5:12 hatramin'ny 14. Fa tsy fahavalo ny nanaratsy ahy, fa raha izany dia niaritra ihany aho. Tsy olona nankahalany no nanantantena hanamely ahy, fa raha izany dia niery azy aho. Fa ianao lehilahy mitovy saranga amiko, namako sy sakaizako indrindra, dia isika izay nifakamamy resaka ka niara-nandeha tamin'ny maro ho ao an-tranon'Andriamanitra. Amen. Tra manahirana be zany hoe izy miaraka ihany mifaninona kay. Dia mety marina ilay teny malagasy manao hoe ny havatiana tsy haninona, aza miara-monina amin'inona mihitsy zany. Dia aloha ny alavitra ny any fampitelefona izao ahoanareo any, mety zay sana ahoana. Fa raha vao miaraka monina dia maninona? Miady ihany ve ny ao an-doha rehefa miara-monina amin'ny havana? Sao dia mba tsy mety kosa. Ny tsy tiana aza atao inona eto? Ho tiavina, ny havana tiana indray ve no tsy raha monina. Mba toy zany tsy miara-monina amin'ny havatiana dia vonina ny aninona foana ilay olona e? Vonina ny ady foana ve? Fa eto tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Noho izany ry havana, na inona rehefa tonga namana tsy tahaka ny ranon'ny kopa akory. Ranon'ny kopa moa zany no mahampalaza azy tonga namana vao mimavomavo, fa ny antsika kosa teny efa tonga namantsika ilay Jesosy Kristy niara-monina tamintsika. Tonga tahaka antsika izy, mba ho tonga tahaka azy io isika dia mahay mifankatia, mpinamana avokoa ny olona rehetra. Ry hava malala ao amin'ny tompo, nantsoin'Andriamanitra hoe
firenena voafidy vahoakan'Andriamanitra fanjakam-pisorona ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Saingy tsy nahavita an'izany ny Israely, nikatona tao amin'ny tenany tao izy, fa ny fiangonana kosa no manohy ny mahafanjakam-pisorona, ny mahavahoakan'Andriamanitra etỳ an-tany, noho izany manatanteraka ilay teny manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa efa tiany Jesosy tsika, ary ny fitiavany nafozan'ny aina. Noho izany niza mpiray fiangonana, niza mpinamana, dia izao ihany ny tompo manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Le tononkira ho tsaroko mihitsy hoe tahaka anao ihany aho, tahaka anahy ihany ianao. Noho izany rehefa samy mitovy, aoka ihany koa ny fitiavana no lehibe ao anatin'io. Fa efa tonga tahaka antsika ny tompo a, mba ho tonga tahaka azy koitsika rehetra no ny fitiavana. Ny faharoa ry havana, tiavany fahavalonao. Maty 5:17-20. Levaka itsika manao hoe efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao, makalany fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo zany an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranolorana ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona ny valim-pitiazonareo? Moa na dia ny mpamory rehetra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany va? Koa amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Ny jiosy izany rehefa tonga firenen'Andriamanitra izy dia naninona? Nakatony tao amin'ny tenany tao ny raharaha. Tsy te halala izay ivelany izy, satria izay ivelan'ny firenena jiosy dia natsanga amin'izareo ho fahavalo. Izay ny problema ao Israely sy Palestina. Palestinianina fahavalon'ny Israelianina dia miady foana mandrakizao, miady hoe nareo tsy anareo ty fanay ty, satria izay voafidin'Andriamanitra dia miady mandraky tiany androany, satria miseho ho vahoakan'Andriamanitra tsy te halala ny hafa ny jiosy na ny Israely. Fa eto kosa ny tompo izay lohan'ny fiangonana dia miteny manao hoe tiavany fahavalonareo. Ilay teny vakiana teo somary sarosarotra ihany, satria izao ilay lazainy dia ny hoe raha izay tianareo ihany no arabainareo. Inona moa fa ny jentilisa koa manao tahaka izany? Raha izay ny rahalahinao ihany no arabainao, inona no nataonareo mihoatra noho ny hafa? Ny fiangonana voafidin'Andriamanitra dia manao mihoatra. Inona ilay mihoatra? Dia ny hoe izay tsy tia tiava ny fahavalonao tahaka ny tenanao. Ny amin'ny tompo izany dia izay, satria izy no efa nanomela marika lehibe tetỳ an-tany, satria notoerin'ny fahavalo izy, nampangainy fahavalo, fa nahavita ny teny kosa manao hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Izao ry havana ny zava-dehibe, tsy niaresentsika ny fahavalo ny tany izao. Atsika tsy haresy fahavalo mihitsy, satria fahavalo be dehibe eto an-tany, fa ny zava-dehibe dia ny hoe aza manaiky horesin'ny fahavalo. Tsika tsy haresy fahavalo, fa tsika kosa tsy hanaiky horesin'ny fahavalo. Izay ilay tenin'ny Paoly ao amin'ny Romanina 12, manomboka amin'ny 9:17 hatramin'ny 1:20, fa ilay farany ihany no lazaiko manao hoe aza mety horesin'ny ratsy ianao, reseho amin'ny soa ny ratsy. Raha olo mofidy fiangonana zanak'Andriamanitra dia mandresy ny ratsy amin'ny soa. Tsika ho tsy haresin'ny fahavalo, fa tsika kosa afaka miaro ny fahavalo tsy haresy antsika noho ny amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy izay tonga aty anatintsika. Dia ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, dikan'io dia ny hoe niza tahaka ny tenanao dia tiava izy. Tanysao hoe ry havana, izy avy ny tahaka ny tenanao ny fiainanao? Anankiray ihany ny tahaka antsika dia izy tsika ihany. Zay izy ao tany sainao, tsika ihany tahaka antsika. Izay olona tahaka anao dia atao inona izy? Tiava izy. Fa ny olona ho ankehitriny ny any an-dafy ihany
le nolorosa reny biby reny no atao fa ny olona mijaly erananary tsy voahevitra ary io ny fahavoazana io. Misy biby vidin-da fa manapitrisany fa misy olona mijaly ary tsy mahazo inona akory ary zay no teny tompony hoe tiavany fahavalony. Misy olona tsy hita mihitsy tokony heverina fa nandray ny biby ny lasa voakolokolo eto amin'ity tany ity. Tiavany namanao ny fitezany moa zany dia zao tsy azo asiana tapatapaka. Tiavany namanao tahaka ny tenanao, zay ny tokony ho izy. Tiavany namanao tahaka raha vao mijanona masy dia tsy mety. Tiavany namanao tahaka ny tenanao dia ohatran'ny hafa indray ny sansy zay fa ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Niza tahaka antsika dia tiavo izy. Ny biby tsy tahaka antsika tsy mendrika atao inona izy, tsy mendrika tiavina akory. Fa ny olona dia tahaka antsika. Zay no mahatonga ny Kristy mitonga olona mba haizantsika mifaninana, mifankatia, maneho fa iray ihany ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa malala ny tompo, ny fafezana dia zao ny hoe ny fiangonana no taranaka voafidy. Ny fiangonana no mpisoron'Andriamanitra ety an-tany ary nomeny Kristy ny fitiavany mba haizantsika voalohany indrindra mifaninana, tiavany namanao. Tsy maintsy mifankatia-tsika ato satria mpinamana daholo. Raha misy mahay mifankatia indrindra dia mpinamana. Piraitam-po mety miady tahaka ny kiana sy Abela. Io zany mpinamantsika ato hifankatia tsara. Rehefa mifankatia dia mahay manina koa avy eo tiavany fahavalonareo. Tsika tsy ny haharesy fahavalo ny zava-dehibe fa sika tsy hanaiky ho resy ny fahavalo kosa satria mitoetra sy miasa mareo anatintsika ny fitiavan'i Kristy. Ilay nanolotra ny ainy mihitsy nividy antsika. Tandreny sao diso fahavalo ny mpitandrina amin'ny FJKM masoa manandrara. Maninona ny diso fahavalo ny olona? Azonareo ny diso fahavalo? Ny eo akaikiny ihany ny maninona? Ny eo akaikiny ihany rehefa tsy azo azony dia atsangany ho inona? Fahavalo zay ny olona patreto tahaka anao iny, tahaka iny, tahaka antsika iny tsy misy olona azo atsanganao fahavalo mihitsy. Tandreny sao diso fahavalo dia ny fahavalontsika tokana dia ilay ratsy ihany dia ny devoly. Izao mateny président synodal teny matetika ity manao hoe isia rehetra zao izy velona iray fiangonana maty maninona? Maty ray fasana. Trandrany le maty ray fasana. Maty iray lanitra. Velona iray fiangonana maty iray lanitra. Io zany ny fifankatiavan'ny zanak'Andriamanitra ety an-tany andovatsika koa izy. Ilay fanjakan'Andriamanitra any an-danitra miaraka tsika ety tafahoana koa izy. Mety ho tafahoana avy any rehefa miaraka ao mpinamana ety. Tsisy mpinamana mifanary zany ary tsy misy zanak'Andriamanitra arino zany rehefa mifankatia tokoa tsika satria zany no zava-dehibe ny fiainantsika ankehitriny mandalo fotoan-tsarotra ny fiainan'izao tontolo izao ny fiainantsika rehetra. Ary rehefa misy ny fotoan-tsarotra indraindray voatohitohina ny fiombonana sy ny fifankatiavana fa aza mety ho ravany ny fotoan-tsarotra ny fifankatiavantsika sy ny fiombonantsika fa arakaraka ny sy ny fotoan-tsarotra azony mafy ny fihevana sy ny fifankatiavana. Fa ilay fiteny ohabolana afrikanina manao hoe raha teo tonga aingana hono mandehana irery fa raha teo lasa lavitra miaraha maro. Amen. Maneho vavatsika ry avy zay efa natolotra teo anatrehanao Tompo inao efa miaino ianao sady mamaly ary zay mbola entinay aminao koa ankehitriny dia atolotra miaraka amin'ny tenanay misaotra ny amin'izay teny nafafinao azonay manamafy ny fifankatiavana satria fiangonana vahoakan'Andriamanitra voafidy ary firenena masina ny fiangonana. Manamasinana Tompo mba tsy ho azo mipentipentina izao tontolo izao ny fiangonana, tsy ho azo ny saratsarana sy ny vakivakisana na dia tsy mitovy aza ny saina sy ny hevitra. Aoka ny fanahy ekenay mandrakariva hampiray anay ka ho azonay hatramin'ny farany teny izay efa nomena ny Israely sady homenanay koa androany manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, tiavany fahavalonareo. Tompo mba tsy ho resy izahay mamakivaky izao fiainana izao mitondra ny teninao, miazona ny fiombonana
ary na inona miseho amin'ny fiainanay tompo, ianao mahatoky, satria mihoatra lavitra noho ireny ny fahalehibiazana sy ny herin'Andriamanitra izay efa naharesy izao tontolo izao. Avaozinay ny fanoloran-tena ka manolotra ny fiainanay manontolo, ny mombanay rehetra, ny fahazazahanay, ny fahatanoranay, ny fahalehibiazanay, ny fahanteranay, ny fahasalamanay sy ny fahosanay koa ao aminao izay Andriamanitra, dia taio sy ambirindrindra mba ho vonto ny fahasoavana sy ny herin'ny fanahy masina isanandro, ka ho ambinina tokoa ny zanakao mamakivaky izao tontolo izao, na dia fotoan-tsavitra azy. Mivavaka izay tompo ho an'izay mahatsiaro tena sahirana mihitsy ankehitriny, na ny mpiara mivavaka izany na ny mpiara-monina, eny ny olona hafa ivelanay aza. Tompo, mbeo azy reny izay tokony ho azy. Raha mangataka izy dia mba hahazo, raha mitady izy dia mba hahita. Tompo, mampianaranay koa hanome, tsy ny olona rehetra satria aiza moa no hanananay zavatra tahaka izany, fa izay mba eo akaikinao mba hainay ny manome ho azy, ary mba ho hainay ny mitsinjo azy ireny araka izay nomena ho anay koa. Tompo, taio izay marary, mba hita fahasitranana ary ianao no hitana ny mpitsabona ny fanafody ampiasaina aminy. Tompo, ny firenenay miatrika izao valanaretina izao ny ady atao aminy, taio ny mpitondra fanjakana mba hanana izay hery sy fomba ary fahasoavana sy fahefana avy aminao Andriamanitra, hanatanterahana ny ady sy ny fisorohana ary ny famorana ny aretina. Omeo no fahendrena trano ny mpitsabo mba hazony manatanteraka ny fitsaboana ampitiavana ary mba hita fahasitranana tokoa izay karakaraina rehetra. Ny azo paoriana entinay ambavaka aminao, Tompo, ampionony, ampaherezo, fa ianao dia Andriamanitra velona tsy mandao ny asa ny tananao ary tsy mamela azy ireny ho kamboty. Misotranao ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay nomenao fahaiza-manao mikarakara amin'ny fanatsarana izao trano fiangonana izao, dia taio ny asa atao mba ho tanteraka ary iseho ny voninahitra ao, ary taio sy ambino ny mpiasa rehetra mba ho feno fitahiana avy aminao, ary taio ny mpitarika izany izy mianakavy mba ho feno fifaliana, fahasoavana ny tokantrano sy ny fiainany, ka ary dia ambinina amin'izay ataony koa. Nisotranao ny amin'ny mpanomponao izay noritsanao fahasoavana ka noakaranao rakim-pisaorana, dia izay efa nitondranao azy, nisaorany anao androany, mbola hitantananao ihany koa ny fiainan'izy mianakavy, ka hoeniky ny fahasoavana sy ny fitahianao isanandro amin'izay fikasany sy amin'izay ataony rehetra, ary isaorany ianao Tompo, fa tsy mahafoy ianao izy, ary ianao koa tsy mandao azy. Atolotray ao ambany fahasoavanao ny asa ataony sy ny tokantranony ary izy mianakavy miaraka. Misotranao izay no ianao nitaonanay tonga teto, ary misotranao izay Tompo raha hamakivaky terinandro ity indray, koa na inona ka sainay sy ataonay Tompo, dia mba tsy ny sitraponay no tanteraka fa ny sitraponao izay mahasoa anay. Mirovanay miratsy, mampaherezanay miasa sy ny teny tsara rehetra, ao ka ho hitanay isanandro ny voninahitra ao, ka ho fiarovana mafy ho anay ireny. Akambanay Tompo izany mivavaka izany amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe: raha inay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anie ny hanina sahaza ho anay, ary mamela ny eloko ay tahaka ny nameranay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fanompoana vita indray tamin'ity tapany faharoa, misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany, dia mankahira antsika rehetra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Araka ny filazana moa izany izao hatreto dia efa tahaka izao ataontsika izao ihany dia efa mahazo mihoatra ny 50 ny olona mivory, ka ilay mihoatra ny 50 moa tsy fantatra na 200 izany na 500 na firy, fa dia efa ajaina fotsiny ny elanelana, ajaina ihany koa ny fandaminana rehetra. Dia ny fidirantsika izany efa napetraka ao ivelany ao mihitsiny amin'ny enina sasany, amin'ny 8 sasany ary amin'ny 10 sasany, dia izay ahafahanao dia tongava foana aza matahotra, mahereza sy mahatanjahany Tompo mombantsika. Dia raha hitsangantsika amarana ny fampafavahana. Tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano sy ny fitahian'Andriamanitra,
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny tompo ane ampitombo sy ampandroso antsika amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, mba hampiorona ny fotsika tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika, mba amin'ny masiny rehetra ho amintsika rehetra ny fiadana amin'i Jesosy tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Saotra antsika rehetra tompo, ho aminao anie ny fiadanana, ankavasoany an-trano, rary sondresy.